Toy izao ndraika manano teny zaraina izay omenantsika anio. Mahaiza mifidy izay toerana misy anao. Lasa ambony Zakaria nampisorona aza satria tsy nino izay afatra voarainy. Araka ny voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka toko voalohany andiny faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa indro homona ianao ka tsy ahay miteny amandra-pahatonga ny andro isehony izany zavatra izany. Ho valiny tsy ninonao ny teniko izay ho tanteraka amin'ny fotoanany. Elizabeta kosa nankatoa araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Lioka toko voalohany andiny faha 20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary rehefa ren'i Elizabeta ny fiaraban'i Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony ary nofenoina ny fanahy masiny Elizabeta dia lasa nampahery an'i Maria. Araka ny voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka toko voalohany andiny faha 10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary sambatra ianao izay nino fa efaina izay zavatra nampilazain'ny Tompo taminao. Ary ianao mino ao fa isisika ho lasa Elizabeta amin'ny Kristy ianao. Sa ahoana? Vavaka isika. Ray eo, dia zao aho mba ino sy ankatoa izay lazainao ahy na mety tsy ho takatry ny saiko ary izany indraindray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.